servir le Seigneur avec vous ce matin. Si nous pouvons acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous saluons également nos amis qui suivent en ligne, nos frères et sœurs qui sont en ligne. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur nous. Amen. Ainsi, pour commencer ce culte, nous allons commencer le culte avec une prière. On va se lever. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Merci pour ce matin nouveau. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour ton Fils Jésus et merci pour toutes les bénédictions et tous les bienfaits que tu nous réserves. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi afin de te servir, afin de faire tout ce qui te plaît, afin de faire ta volonté. Nous avons foi, Seigneur, que tu es là avec nous. Tu vas agir, tu vas faire de grandes choses et nous allons repartir, pas comme nous sommes venus, Seigneur, mais avec la grâce et avec toutes les bénédictions que tu nous réserves. Jésus, tu es là. Tu agis à travers nous, tu vas transformer nos vies et tu vas faire de grandes choses, tu vas faire des miracles comme jamais on en a vu. Ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Sois honoré et sois élevé. Saint-Esprit, conduis-nous ce matin, conduis-nous afin que nous puissions faire la volonté de notre Père, afin que nous puissions être sa fierté et afin que notre service soit à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Saint-Esprit, dirige-nous durant tout ce culte, que ce soit toutes les personnes présentes au sein de cette église, que ce soit toutes les personnes qui suivent le culte en ligne. Saint-Esprit, touche les cœurs et change les vies. Bénis toutes les personnes qui prendront la parole ce matin. Bénis, dépose dans leur bouche les mots qui vont transformer chacun des vies que tu as préparées ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tehilaza aminao amin'ny ty marana ty hoe olo-tsambatra ianao. Satria nahoana nentin'i Jesosy teto ianao satria misy tanjonao ambadika izany. Amen. Dia androantsika ao anatin'ny fotoam-piderana dia hanamafy ny fiarahantsika amin'ny Jesosy. Aneo isika androany hoe izao sy ianao tsy saraka amin'Andriamanitra. Hatramin'ny farany fiarahantsika amin'ny Jesosy. Amen. Ce matin, pendant la louange, nous allons confirmer notre relation avec Jésus. Nous allons encore lui confirmer que nous allons être encore fidèles avec Jésus. Amen. Nous allons lui montrer que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous n'allons jamais faire marche arrière. Car Jésus, il s'est sacrifié pour nous. Il a vécu toutes choses pour toi et moi. Il a survécu à plein de choses pour toi et moi, afin que nous survivons aussi. Jésus, il s'est fait cracher dessus. Jésus, il s'est fait cravacher. Jésus, il s'est fait renier. Mais ça ne lui a pas empêché d'accomplir sa destinée, c'est-à-dire son sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix. Tout ça pour moi et toi. Et ce matin, faisons la même chose pour Jésus. Allons lui confirmer que nous allons rester fidèles à Jésus. Allons lui montrer que quoi qu'il arrive, je répète encore, quoi qu'il se passe, nous n'allons jamais faire marche arrière. Nous allons s'accrocher à Jésus et nous allons lui montrer que nous adorons sa présence. Nous adorons être avec lui. Amen. Amty marantytsika dia asehoantsika hoe ninina zavatra mitranga na fahoriana na fijaliana dia hifikitra amin'ny Jesosy foana tsika, hiaraka amin'ny Jesosy foana tsika ary ho tiavintsika foana amin'ny fanatrehana. Satria Jesosy efa niaritra ny marary izy fa tsy nanakana an' Jesosy na n'olo tena ho aiso anao zany. Niaritra ny rora rehetrarehetra izy, niaritra ny mangiry-firy izy fa tsy nanakana an' Jesosy zany natateraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mifanfohizany aino ho aiso anao. Ka andao ambarantsika ao anatin'ity ity hoe Jesosy tena tianainy miaraka aminao ary hifantsika, hifikitra, hiaraka aminao foana izay n'aiza misy anao satria ianao nefa niantso anay. Dia raha mety dia tena hoe saintsy ny tononkira rehetra
Si tu peux, je t'encourage vraiment à vivre pleinement cet instant où nous pouvons confirmer à notre Seigneur que nous aimons être en sa présence et que nous allons être fidèles à lui. Amen. Baranete so se yara kam noa. Oh
Tena tsy ala aminao zahay ary tsy tononkira fotsiny fa tena hoe iainanay. C'est pour ça, Seigneur, que nous allons vivre pleinement cet instant pour renouer notre relation avec toi, pour que ta crucifixion à la croix ne soit pas en fotoana androany ity anao mafisana an'izany. Mety efa mivavaka ianao ny ala tany an-trano, mety efa mivavaka ianao tamin'ny tonga teto, fa amin'izao fotoan'izao tsy mampaninona. Toy izy mivavaka ao dia atolory amafisy. Si tu peux encore prier plus fort, prie plus fort pour montrer ta soif. Aseuye Jesús neta yeta no fa.
encore chanter qu'aujourd'hui nous allons confirmer notre relation avec Jésus. Mety hoe tapatapaka ny fifatoanao no ny jiro tapatapaka fa aza atao sakana izany ahafahanao tena mifandray amin'Andriamanitra. Aza avela zavatra kely maivana ohatra izany manahaka anao tena tsy iray amin'Andriamanitra. Et à présent, nous allons demander à Jésus de nous garder, de nous préserver, car si c'est par notre force, nous pourrons peut-être tomber. Mais ce matin, nous allons demander l'aide de Jésus pour nous attirer vers lui et pour nous garder dans ses bras à jamais. Daontsika hiteny amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao hoe tany mafy a Jesosy a dia hoeto eo anilanao foana tehirizo a satria raha ny herin'ny tenanay Jesosy dia mety ho reraka ihany zahay, raha andeha haranofy izahay dia mety hisolafaka ihany. Dia noho izany dia mangataka aminao zahay hoe hoen'izay eo amin'ny fanatrehanao foana. Attire-nous Seigneur à toi. Attire-moi à toi. Oui Seigneur, ne nous laisse jamais, ne nous laisse pas tomber. Préserve-nous, garde-nous, protège-nous. Amen. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tsy misy afa-tsy anao rery ihany Jesosy. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie.
N'oublie jamais que le Dieu que nous servons est ici avec nous ce matin. Am'izao ry zao ihany koa dia any amin'ny tokantrano misy anareo tsirairay avy izay manaraka ny fotoam-pivavahana aniliana ihany koa ny Andriamanitra izay ivavahantsika. En ce moment également, le Dieu que nous servons ensemble est avec vous là où vous êtes. chez Raha vous. tena vonina ny anompo azy anompan'Andriamanitra amin'ny fono rehetra ianao dia fahasoavana ho anao. Andriamanitra amintsika rehetra amin'ity androandroany ity dia ny fanasitranana anareo izay marary. Parmi les grandes choses Tsy ho jereny Andriamanitra fotsiny fa dia ho vonjeny vous sauvera également. ary mitaonanareo any ino fa sitrapon'Andriamanitra ny tahantsika noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny anarany. Et je vous invite vraiment à croire que c'est la volonté de Dieu de vous sauver grâce à Jésus et son nom. Akipiany masika rehetra Gardez les yeux fermés. miaraka amintsika eto ny tompo. Le Seigneur est parmi nous. Misaotra tompo Merci Seigneur. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Makatoerantsika tompoko. Vous pouvez prendre place. Miarabantsika rehetra zay tonga ato amin'ity trano ity mba anompan'Andriamanitra. Nous vous saluons, vous tous qui êtes présents au sein de cette église pour servir Dieu. Arabaina toy izany ianareo rehetra zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Nous saluons également vous tous qui suivez ce culte en ligne. Ilay nambarako taminareo teo dia ho hamarin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu va l'exaucer ce matin. Ny angatako aminareo dia ny anana finoana fa ho hamarin'Andriamanitra izay teny nambarako izay. Tout ce que je vous demande, c'est juste d'avoir la foi, car Dieu va exaucer tout ce que j'ai dit tout à Andao l'heure. moliteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Raha mbola misy mafina izany dia ataovy ihany. Applaudissez encore plus fort. Ataovy mampenteka. Encore plus fort. Halleluja! Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra, hitondra ny ampahafolo-karena, hitondra ihany koa ny rakitra fanaontsika mahazatra. Actuellement, nous allons passer aux offrandes. Vous pouvez apporter la dîme, les offrandes habituelles. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany tompoko. Réalisez cela avec tout votre cœur. Tanterao amin'ny finoana Faites-le également avec la foi, satria izay nambarana amin'ny Baiboly dia ho hamarin'Andriamanitra avokoa. car ce qui est écrit dans la Bible, Dieu va le faire. Andao tsy hanao hira anankiray dia orinan'izay dia ao anatin'izay dia miroso isika hitondra ny ampahafolo-karena dia anoloana raha afaka mandray anjara ho fanohanana ny émissiontsika isika dia mahazo manatateraka. Nous allons procéder à un chant et pendant cela, vous pouvez vous approcher pour apporter la dîme et vous pouvez également financer notre émission télé. Andao ary anompotompo amin'ny alalan'ny hira isika tompoko mahazo mandroso Allons ianareo. chanter ensemble. Dia azadino fa androany no amiarenantsika ilay valopy rakidehibe izay nozaraina tamin'ny heriny. Et n'oubliez pas également qu'aujourd'hui, nous allons aussi rendre l'enveloppe spéciale que nous avons distribuée dimanche dernier. Dia ho tatazana manokana zany iny rehefa avy eo. Et nous allons collecter cela après. Ndao ary makataka ndreto mpitarika fiderana androso. Yesu
Ometsika toerana reto mpitarika fidiarany reto a. Le groupe de louanges peut prendre leur place. Amin'izao fotoana izao dia mijoro eto aho hanambara ny tenin'Andriamanitra aminareo. Maintenant, je suis ici devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Tena misy matoky aho fa zao afatra entiko anareo zao dia avy amin'Andriamanitra tokoa. Je crois que le message que je vais vous apporter vient vraiment de Dieu. Raha inonareo sy raisinareo le teny ary iainanareo dia hitan'Andriamanitra miasa ianareo. Si vous croyez la parole et si vous recevez cette parole et que vous le vivez, Dieu va agir dans votre vie. Skavy ary ny Baiboly ao amin'ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 1 avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay avy eto. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, versets 1 à 16. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ».
Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le fit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre fit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen. Io tantara zay no vakina aminareo tompoko dia mitantara ny asa lehibe, ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana nataon'Andriamanitra Raitsyto. Cette histoire que nous avons lue raconte la guérison et le miracle que le Seigneur a fait. Mitantara ny asa fanasitranana sy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra Raitsyto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Cette histoire raconte la guérison miraculeuse et le grand œuvre que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Rehefa hitan'Andriamanitra matsy fa nampiasain'ny olona ny anaran'i Jesosy dia nanao hetsika lehibe Andriamanitra. Quand Dieu a vu qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, Dieu a agi. Araka volazan'ny Baiboly matsy ny anaran'i Jesosy dia anarana tena mahagaga. Comme dit la Bible, le nom de Jésus est un nom miraculeux. Tena mitaonanareo mba tena mitaonanareo ny ino fa tena mahagaga ny anaran'i Jesosy. Je vous invite à croire que le nom de Jésus est vraiment un nom miraculeux. Eno tsara ty ambarako aminareo ity. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Olona efa nalemy hatrany an-kibony reniny. Cet homme était malade depuis la naissance. Voalazo amin'ny Asin'ny Apôstôly toko fahatelo, ilay novakina teo eo amin'ny 5:2 zao voasoratra hoe ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibony reniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahady ny tempoly lay atao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo an-kianjan'ny tempoly. Il est écrit dans Actes chapitre 3 verset 2, comme on a lu tout à l'heure. Or, on a mené un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme était un homme boiteux de naissance. Il est aussi écrit dans Actes chapitre 4 verset 22 qu'il était boiteux pendant 40 ans. Voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 4 verset 22. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Il était boiteux de naissance. Il était boiteux pendant 40 ans.
tamin'izany fahalemena izany izy noho izy Et pourtant, il était guéri grâce à qui? noho ny finoana Jesosy ny anarany ary noho ny finoana Jesosy sy ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Grâce à la foi en Jésus et en son nom, et parce qu'il a eu la foi à utiliser le nom de Jésus. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika rehetra dia mitona antsika sady Andriamanitra manomboka androany ino an Jesosy ny anarany. En tant que serviteur de Dieu, Dieu nous invite aujourd'hui à croire en Jésus et en son nom. Ary tsy hoe ino an Jesosy ny anarany fotsiny fa atao amin'Andriamanitra isika rehetra ino an Jesosy ary ampiasa ny anaran'i Jesosy. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus et en son nom, mais Dieu nous invite aussi à croire en Jésus et à utiliser le nom de Jésus. Toy izao ny fandehan'ny tantara tamin'izany andro izany. Voici ce qui s'est passé ce jour-là. Nisy lehilahy anankiray araka namarako taminareo teo, lehilahy nalemy hatrany kibondreniny ary lehilahy nalemy nandritra ny 20 taona. Il y avait un homme qui était boiteux de naissance et qui était boiteux pendant 40 ans. Isan'andro io lehilahy io dia entiny fianakaviana makeo eo amin'ny vavahady ny tempoly mba hangataka fiantrano. Tous les jours, sa famille l'emmenait à la porte du temple pour demander l'aumône. Ndray andro araka ny voalaza ny baiboly ilay novakina tamintsika teo dia nandalo teo alohan'io lehilahy io lay ny apôstôly Petera sy John. Un jour, comme on a lu dans la Bible tout à l'heure, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont passés devant ce temple. Dia hoy Andriamanitra ho ny tompo tamin'ny Petera sy John. Et le Seigneur a dit à Pierre et Jean, Mpanompoka ianareo, vous êtes mes serviteurs, oloka ianareo, vous êtes mes hommes. maninona io lehilahy malemy io no jerenareo fotsiny amin'izao. Pourquoi vous regardez tout simplement cet homme qui est boiteux? Tsy efa nomeko fahefana avy ianareo mba hanasitrana ny olona marary rehetra. Est-ce que je ne vous ai pas déjà donné le pouvoir pour guérir les malades? Tsy efa nomeko fahefana avy ianareo mba hanafaka ny olona rehetra voafatotra. Est-ce que je ne vous ai pas déjà donné le pouvoir de libérer les captifs? Tsy efa nomeko fahefana avy ianareo amin'ny ny olana misy. Est-ce que je ne vous ai pas donné le pouvoir de résoudre les problèmes? Mandehana sy trano safao io lehilahy malemy io. Allez, guérissez et délivrez cet homme qui est boiteux. Rehefa nandre zany Petera sy John dia tena tapa-kevitra fa andeha hanasitrana sy hanafaka n'io lehilahy malemy io. Quand Pierre et Jean ont entendu cela, ils ont décidé d'aller guérir le malade. Dia hoy izy roalahy tamin'ilay lehilahy nalemy. Et ces hommes ont dit à l'homme qui était boiteux, Hoy Petera, mijere anay. Pierre a dit, regarde-nous. Raha vao nandre zany lay lehilahy malemy tonga dia nanantena ahazo sakafo na vola mikarena avy amin'reto mpanompon'Andriamanitra ireto. Quand le boiteux a entendu cela, il s'attendait à recevoir quelque chose, de l'argent de ces hommes. Kanto tsy zany no natolotsy Petera sy John an'io lehilahy malemy io. Et pourtant, ce n'était pas ce que Pierre et Jean ont donné à cet homme boiteux. Ahoana hoy izy roalahy tamin'izany fotoana zany Qu'est-ce qu'ils ont dit en ce temps-là? tsy manana volafotsy na volamena omenanao zahay Nous n'avons ni or ni argent à te donner, fa zay anananay nomena ianao mais ce que nous avons, nous te le donnons. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsakatsakana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tamin'io andro io zany tena nampiasain'ny Petera sy John ny anaran'i Jesosy. Donc ce jour-là, Pierre et Jean ont utilisé le nom de Jésus. Nampiasainy zany anarany zany ho fanasitranana sy ho fanafahana an'ilay lehilahy malemy. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour guérir et délivrer le boiteux. Ka rehefa nampiasainy ilay anarana akory tokoa ny zava-magaga ry havana. Et quand ils ont utilisé ce nom, il s'est passé un miracle. Dia ny eo ihany tonga dia natanjaka ny tongotr'ilay lehilahy malemy ary afaka nitsangana. À l'instant même, ses pieds s'affermirent et il fut debout. Dia afaka nitsambikimbikiny Et il a pu sauter. ary afaka niara-niditra tamin'izy roalahy nakao ikanjany tempoly. Et il a pu suivre les deux apôtres dans le temple. Raha nahita izany ny olona rehetra tamin'izany andro zany Quand ils ont vu cela, ce jour-là, gaga sy talanjona ny olona.
Les gens étaient étonnés et stupéfaits. tsy fahitanay teto Jerosalema zany olona nalemy antrano-kibon-dreniny na hoe nalemy nandritry ny efapolo taona kanefa teony eo dia sitrana sy matanjaka le olona. Nous n'avons jamais vu à Jérusalem un homme boiteux de naissance qui est guéri immédiatement. Gaga ny olona hoy eo. Le peuple était étonné. Tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy nambara ny Petera sy Jona tamin'ny olona rehetra ny fototra natoka ny olona io sitrana ary afaka tanteraka tamin'ny fahalemena. Ce jour-là, Pierre et Jean ont raconté aux gens la source de la guérison de cet homme boiteux. Hoy izy roalahy nahoana ny gaga sy taranjona ny aminay ianareo. Pierre et Jean ont dit, pourquoi vous êtes étonnés et stupéfaits? Olona tahaka anareo ihany izahay reto hoy Petera sy Jona. Nous sommes des hommes comme vous, dit Pierre et Jean. Fa aoko fantatrareo rehetra hoy izy roalahy Mais sachez, dirent-ils, fa Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba no Andriamanitra nanasitrana sy nanafaka ny olona malemy io noho ny amin'ny Jesosy sy ny anarany. que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a guéri cet homme boiteux par l'intermédiaire du nom de Jésus. Tamin'izany fotoana izany dia nambaran'izy roalahy fa tsy misy fanasitranana avy any an-danitra zany ho tonga eo amin'ny olona, tsy misy fanafahana avy any an-danitra zany ho tonga eo amin'ny olona ka hoe tsy mandalo an'i Jesosy Kristy. Les deux ont expliqué qu'il n'y a pas de guérison qui vient du ciel, il n'y a pas de délivrance qui vient du ciel qui peuvent arriver sans passer par Jésus-Christ. Andoka evelika itsika ny Asin'ny Apôstôly toko fahatelo dia ny andinin'ny faha 12 sy fahatelo ambin'ny folo. Nous allons lire Actes chapitre 3 versets 12 et 13. Tonga dia vakina amin'ny teny frantsay ilay andiny tsotra masina. Nous allons lire au nom de Jésus. Quand Pierre fit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mazava be mihitsy ny tenin'izy roalahy eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo hoe Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanasitrana sy nanafaka ny olona io noho ny amin'ny Jesosy sy ny anarany. C'est très clair ce qui est écrit au verset 13, que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a guéri cet homme boiteux à travers Jésus-Christ et son nom. Manamafy an'izany moa ny voalaza amin'ny andiny faha 11 vakina vetrany amin'ny teny frantsay. Ce qui est écrit au verset 16 confirme cette parole. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Mazava be mihitsy voasoratra hoe ny finoana ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka any olona io. Ny finoana azo avy amin'ny alalan'i Jesosy no nazahoany izao fanasitranana magaga izao. C'est très clair ce qui est écrit, que c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme qui était boiteux était guéri. Manamafy an'izany ihany koa ny voalazan'izy mirahalahy eo amin'ny Asin'ny Apôstôly toko faha 4 vakina vetrany amin'ny teny frantsay. C'est aussi confirmé dans Actes chapitre 4 verset 10. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Mbola tsindriko hatrany hatrany any ilay teny hoe sitrana no sitran'Andriamanitra ilay lehilahy malemy no ahafan'Andriamanitra ilay lehilahy malemy noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny anarany. Je confirme encore que Dieu a guéri cet homme qui était boiteux grâce à Jésus-Christ et à son nom. Manamafy azany rehetra ihany koa ny voalaza amin'ny Asin'ny Apôstôly toko faha 4 C'est aussi confirmé dans Actes chapitre 4 verset 12. Hoy izy roalahy tao anatrany olona rehetra. Ils ont dit devant tout le peuple.
oko fantatrareo Israely fa tsy misy famonjeny azo n'Andriamanitra tantarana eto ambony tany satria tsy misy anarana mahavoavonjy olona afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Sachez, Israélites, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ianao tsara ke ny voasoratra fa hovakiana amin'ny teny frantsay ivetrany le izy 4:12 Asin'ny Apôstôly. Écoutez attentivement, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Marina be mihitsy voalaza ny Baiboly fa tsy misy anarana hafa ety ambony tentany ety mahavoavody zay fanahin'ny olona, mahavoavody antsika ho afaka amin'ny olona, mahavoavody antsika ho afaka amin'ny aretina afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. C'est très clair ce qui est écrit, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui peut nous délivrer des problèmes ou qui peut nous guérir à part le nom de Jésus. Lozany ho antsika rehetra toka eto tomony mba ino an Jesosy ny anarany. C'est pourquoi je vous invite tous, vous qui êtes ici, à croire en Jésus et à son nom. Tsy vitan'izany fa mba hampiasa ny anaran'i Jesosy hatrany. Et ce n'est pas tout, mais je vous invite aussi à utiliser le nom de Jésus. Manamafy an'izany ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany. Ce que Jésus a dit quand il était sur terre confirme cela. Zao ny teniny amin'ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo andiny fahaenina. Voici ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, Izao verset 6. Jesosy no lalana sy famarinana ary fiainana. C'est moi, Jésus, qui suis le chemin, la vérité et la vie. Tsy afaka mihaona amin'Andriamanitra ray ianareo raha tsy amin'ny alalako Jesosy. On ne vient au Père qu'en passant par moi, dit Jésus. Tsy afaka ny ahita ny herin'Andriamanitra ianareo raha tsy amin'ny alalako Jesosy. Vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu sauf en passant par moi, dit Jésus. Ary na dia ilay Andriamanitra ray aza tsy afaka manao na inona eo aminareo raha tsy efa ao aminareo izao Jesosy. Et même Dieu le Père ne peut rien faire pour vous si moi, Jésus, je ne suis pas en vous. Riavana malala manarika ity fotoam-pivavahana ity. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Dia andray fanasitrana sy fanafana avy ianao androany satria marary. est-ce que tu veux recevoir la guérison et la délivrance aujourd'hui parce que tu es malade? Tia andresy malonan'ireo olona sy ireo ady fa ianao satria efa helinao ny tenin'ny Baiboly fa ho amin'i Jesosy no misy vahaolana magaga. Est-ce que tu veux être victorieux face aux défis que tu affrontes parce que tu as entendu que dans le nom de Jésus, il y a un miracle? Dia ho tahina tahaka an'ireo Abrahama sy Isaka ary Jakoba ve ianao? Est-ce que tu veux être béni comme Abraham, Isaac et Jacob? Satria voalaza ty Baiboly ity fa ry Abraham, ry Isaka, ry Jakob tena no tahin'Andriamanitra tamin'ny fitahinany lehibe tena lehibe. Parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu a béni Abraham, Isaac et Jacob d'une grande bénédiction. Dia ho tahina tahaka azy ireo tokoa ve ianao? Est-ce que tu veux être béni comme eux? Satria Andriamanitra efa nabanatena fa ny taranaka Abrahama rehetra dia ho tahina tahaka azy ireo. Parce que Dieu a déjà promis que la descendance d'Abraham sera bénie comme eux. Tianao ve ny atsapa fa miay anao mihoatra no voromanidina ny tompon'Andriamanitra tsy to. Est-ce que tu veux ressentir que le Seigneur Dieu fait sur toi plus que les oiseaux des cieux? Tsy zany mantsy fa tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia nampafantatra ny olona izy hoe aza manana inona ianareo na ny amin'izay hoaninareo na ny amin'izay ho tafianareo. Parce que quand Jésus était passé sur terre, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Satria ny Andriamanitra le rainareo dia miay ny voromanidiny. Parce que Dieu, qui est votre Père, fait sur les oiseaux des cieux. Izy ny fototra matoka ny voromanidina velona somatsara. C'est grâce à lui que les oiseaux des cieux sont en vie. Ka ianareo zay manaraka ho Jesosy dia mihoatra lavitra ny voromanidiny. Et vous qui me suivez, a dit Jésus, vous valez plus que les oiseaux des cieux. Dia ho Jesosy hoe tianareo ho tsapanareo ve ny famarinana zany amin'ny fiainanareo? Et Jésus a dit, est-ce que vous voulez ressentir cette vérité dans votre vie? Tianareo ihany koa ve ny ho avahana amin'izao andro farany izao?
Est-ce que vous voulez aussi que Dieu vous distingue en ces derniers temps? raha tianareo ho tsapanareo avokoa zany tratrahiry zany dia zao ny afatra apetrako aminareo. Si vous voulez expérimenter tout cela, voici le message que je vous laisse. Mino an Jesosy ny anarany isika rehetra tonga eto. Croyez en Jésus et en son nom, nous tous qui sommes ici. Aza atao fombafomba ny maha-kristianina antsika fa tena mino an Jesosy sy ny anarany ianareo. Ne considérez pas le fait d'être chrétien comme une tradition religieuse, mais croyez vraiment en Jésus et en son nom. Ary ampiasao ihany koa ny anaran Jesosy. Et utilisez le nom de Jésus. Averiko indray mandeha hoe ampiasao ny anaran Jesosy. Je répète encore, utilisez le nom de Jésus. Antoka efa kitsika ny boky Kolosiana toko fahatelo dia efa vita ambin'ny folo. Nous allons lire Colossiens, chapitre 3, verset 17. Arao tsara ny voasoratra. Suivez attentivement. Ary na inona ataonareo, na inona ataonareo, na miteny, na miasa, dia atao avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Toromarika tsara indrindra nomen'Andriamanitra antsika le izy mba tongatsika tena hoavan'Andriamanitra mandritra fahavelomana eto ambony tany. C'est le meilleur conseil que Dieu nous donne pour qu'il puisse nous bénir pendant notre existence sur terre. Na inona ataontsika io Baiboly na amin'ny alalan'ny teny io na amin'ny alalan'ny asa io dia ampiasao ny anaran'i Jesosy. Quoi que nous fassions, a dit la Bible, en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Fa rehefa ampiasaintsika ny anaran'i Jesosy dia ho avy Andriamanitra ray hiasa fiainantsika arak'izay tiantsika hatongavana. Mais quand nous utilisons le nom de Jésus, Dieu le Père va intervenir dans notre vie selon sa volonté. Tsy mampahery sy mampahagaga anareo ve ny fanasitranana lehibe sady mahagaga ny tranga rehefa nampiasain'ny Petera sy Jaona ny anaran'i Jesosy? Est-ce que cela ne vous encourage pas, le miracle et la guérison qui s'est passé quand Pierre et Jean ont utilisé le nom de Jésus? Tsy nisy olona nieritreritra mihitsy hoe ny andro any fotoana io lehilahy malemy hatrany an-kibon-dreniny io lehilahy malemy efa nandritry ny 7 taona io ka mora hitsakana tahaka ny olona rehetra. Personne n'aurait imaginé que cet homme boiteux de naissance, boiteux depuis 40 ans, se serait levé comme tout le monde. Kanefa dia voalaza amin'ny Baiboly teo fa sitrana izy ary afaka tanteraka tamin'ilay fahalemena. Et pourtant, la Bible dit qu'il était guéri complètement, il n'était plus boiteux. Ny fototra zany dia ny finoana Jesosy ny anarany ary indrindrindra ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. La raison de cela, c'est la foi en Jésus et en son nom, et surtout l'utilisation du nom de Jésus. Tsy manana volafotsy na volamena menanao zahay hoy Petera sy Jaona. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, a dit Pierre et Jean. Fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangana. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Avy hatrany dia niraisin'ny Petera sy Jaona ny tanan'ilay lehilahy nisotominy indray mandeha. Immédiatement, Pierre et Jean ont pris la main de l'homme et ils les ont fait lever. Tsy niandriana Andriamanitra fa tenao ihany dia naneho ny hery magaga ka natonga an'ilay lehilahy malemy natanjaka vetivety teo. Dieu n'a pas attendu longtemps, mais immédiatement, il a rendu cet homme boiteux, il l'a guéri. Raha mino a Jesosy ny anarany isika, Si nous croyons en Jésus et en son nom, raha vonona ampiasa ny anaran'i Jesosy isika si nous sommes prêts à utiliser le nom de Jésus amin'ny lafin-javatra rehetra dans tous les domaines, dia ho hitanao fa hitratsetro fiainanao Andriamanitra hanamarina izany. tu vas voir que Dieu va intervenir dans ta vie pour justifier cette parole. Zay rehetra mihainao an'izany dia angatahako hiteka mahafon'Andriamanitra izy. Si vous croyez cela, acclamez le Seigneur. Andao arahana horakoraka. Acclamons le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Manarak'izany mino antiteny ambarako aminareo ity ianareo. À part ça, croyez en cette parole que je vous annonce. Jesosy Kristy zanaka natokan'Andriamanitra zay nambaran'ny Baiboly hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la Bible dit qu'il est le sauveur du monde.
araka voalasan'ny baiboly maty nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana izy. La Bible dit qu'il est mort à la croix pour porter nos péchés. Araka voalasan'ny baiboly ihany koa efa nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ny rano. Comme la Bible dit aussi, son sang a été versé à la croix. Ary mbola araka voalasan'ny baiboly maty Jesosy. Et comme la Bible dit, Jésus est mort. Dia nalevina Jesosy. Il a été enseveli. Fa natsakan'Andriamanitra raitsy to tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy. Mais Dieu Tout-Puissant l'a ressuscité le 3e jour. Dia te ilay tiako inoanareo. Et croyez en ceci, Efa nasandritra ny tanakavanan'Andriamanitra Jesosy. Jésus est déjà à la droite de Dieu. Efa nataon'Andriamanitra raitsy to ambony anarana rehetra ny anaran'i Jesosy. Dieu a donné au nom de Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Amafisiko fa ny anaran'i Jesosy dia anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra zay fantatsika rehetra misy eto ambony tany ity. Je confirme encore que le nom de Jésus est le nom qui est le plus élevé au-dessus de tout nom sur cette terre. Efa nataon'Andriamanitra mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny anarana rehetra. Dieu a déjà fait que tout nom plie le genou devant le nom de Jésus. Efa nataon'Andriamanitra mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny hery rehetra. Dieu a déjà fait que toutes les puissances plient le genou devant le nom de Jésus. Na ny any an-danitra na ny ety ambony tany na ny any ambany tany. Que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ambon'izany efa nataon'Andriamanitra nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo avokoa ny lela rehetra. Au-dessus de tout ça, Dieu a fait que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Ary tsara ke ity teny baiboly ity fa hovakiko aminareo Filipiana 2:1-5. Écoutez attentivement cette parole dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Ary rehefa hita fa nanatare olona Jesosy dia nanetry teny ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andeoleny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mazava aminareo va iteny voasoratra io. Cette parole est claire. Efa nasandratr'Andriamanitra Jesosy Kristy sy ny anarany. Dieu a élevé Jésus et son nom. Nataon'Andriamanitra manana anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra zay tonona ny anaran'i Jesosy Kristy. Dieu a donné au nom de Jésus une place élevée qui est au-dessus de tout nom. Efa nataon'Andriamanitra mandohalika sy miakohoka amin'ny anaran'i Jesosy ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety ambony tany na ny any ambany tany. Dieu a fait que toute puissance plie le genou devant Jésus, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Ary rehefa nataon'Andriamanitra manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo avokoa ny lelan'ny olombelona rehetra. Et Dieu a fait que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Androany zao eo amarin'ny Andriamanitra eto zany ambarako aminareo zany. Aujourd'hui, Dieu va justifier cette parole. Minoa ty teny ity ihany koa ianareo tonga eto. Croyez en cette parole, vous qui êtes ici. Araka ny voalasan'ny baiboly tsy misy hery hafa tsy misy hery hafa ka hoe mahatohatra an Jesosy ny anarany. Comme dit la Bible, il n'y a aucune autre puissance qui puisse vaincre Jésus et son nom. Tsy misy hery hafa mahatohatra ny anaran'i Jesosy. Il n'y a aucune autre puissance qui peut s'opposer au nom de Jésus. No zany
zay rehetra mihinao Jesosy sy ny anarany. Aussi, tous ceux qui croient en Jésus et en son nom, Zay rehetra mihinao Jesosy ary ampiasa ny anarany. tous ceux qui croient en Jésus et qui vont utiliser son nom, Vaovao mafaly no amarako aminareo, tsy ho resany olo zany. voici la bonne nouvelle, cette personne sera victorieuse. Tsy ho resy mihitsy zany olo zany. Cette personne sera victorieuse. Fa nataon'Andriamanitra andresy mandritry ny androm-piainany eto ambony ty tany ity. Dieu va le rendre victorieux durant son existence sur terre. No sandritra dia manentana antsika rehetra aho ny ino a Jesosy ny anarany. C'est pourquoi je vous invite à croire en Jésus et en son nom, Ny andray an Jesosy hitoetra ao anatsika recevant Jésus à l'intérieur de nous, ary mandritry ny androm-piainanao rehetra dia ampiasao ny anaran'i Jesosy. et pendant toute ton existence sur terre, utilise le nom de Jésus. Tsy mampahiranareo ve ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity? Est-ce que cela ne vous encourage pas, chère Église qui assistez à ce culte? Tsy mampahiranareo ve ny témoignage nataon'i Petera sy John? Est-ce que le témoignage de Pierre et Jean ne vous encourage pas? Fa sitrana ilay lala malemy afaka tanteraka tamin'ny fahalemena noho ny finoana Jesosy ny anarany. Le boiteux était entièrement guéri grâce à sa foi en Jésus et au nom de Jésus. Dia tena arabaky teny hoe sitrana sy afaka ilay lala malemy rehefa tena nampiasaina ny anaran'i Jesosy. Il était littéralement guéri quand on a utilisé le nom de Jésus. Ary na dia ireo fitopolona mpianatra Jesosy ary a dia natsapa ny fahamarinany zany. Et même les 70 hommes qui étaient les disciples de Jésus savaient cette vérité. Araka voalaza baiboly rehefa avy nanao mission tany reto fitopolona reto Comme dit la Bible, après que ces 70 hommes ont fait une mission, dia gaga setalanjona ry zareo ils étaient étonnés et stupéfaits satria nanaiky azy ireo noho ny amin'ny Jesosy ny anarany ny démonia rehetra. parce que tous les démons étaient soumis à eux grâce à Jésus et en son nom. Tsy fahita zany teo amin'ny fiainana. Cela ne s'est jamais vu auparavant. Ny zavatra tsapany olona dia hoe ny devoly dia manana fahefana amintsika olombelona. Les gens savent que les démons ont une puissance sur les êtres humains. Ary tsy misy olona maresy devoly zany olo zareo. Et personne ne peut vaincre des démons. Fa tamin'ity indray mandeha ity ny tsy maty amin'ny tantara. Mais ce jour-là, le cours de la vie a basculé. Hoy ny témoignage ny reto fitopolona tamin'i Jesosy Kristy. Voici le témoignage de ces 70 hommes devant Jésus-Christ. Mpampianatra ô, Maître, na dia ny démonia azy dia nanaiky anay noho ny anaranao. même les démons nous sont soumis à cause de ton nom. Luka toko fafolo dia efa vita ambin'ny folo. Luc chapitre 10, verset 17. Ary ny fitopolona niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo ao na dia ny démonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Afaka ny atsapan'izany ihany koa isika taranaka amin'izao vaninandro faran'izao. Nous pouvons aussi sentir cela, nous qui vivons actuellement en ces derniers jours. Dia inona ny teniny navaliny Jesosy tamin'izany fotoana izany? Qu'est-ce que Jésus a répondu en ce temps-là? Hoy Jesosy amin'ny Luka toko fafolo andiny faha-sivy ambin'ny folo. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, Hoy Jesosy indro efa nomeko anareo fahefana hanitsaka amin'ny anarana sy maiko sy andresiny rehetra anana fahavalo ka tsy isa mpaninona anareo akory. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Satria ay anareo ho Jesosy. Parce que vous êtes à moi, a dit Jésus. Ary zao efa ndraisinareo ho tomponareo ho Jesosy. Et vous m'avez déjà reçu comme votre Seigneur, a dit Jésus. Noho zany miaraka amin'izay ihany koa ilay fahefana mandresy ny hery na fahavalo dia efa noraisinareo miaraka tamin'ny fotoana nandraisanareo ahy. C'est pourquoi la puissance pour vaincre l'ennemi, vous l'avez déjà reçue quand vous m'avez reçu comme votre Seigneur. Noho zany azakady ianareo raha manaiky anareo démonie amin'ny anarako. Aussi, ne soyez pas étonnés si les démons vous sont soumis en mon nom. Tena natao andresy démonie ianareo ho Jesosy. Vous êtes vraiment faits pour vaincre les démons. Ary zay rehetra hery hafa ankoatran'izany dia azonareo resena rehefa ampiasainareo ny anarako Jesosy. Et vous pouvez vaincre toute autre puissance si vous utilisez
utiliser mon nom, a dit Jésus. Riavana malala manaraka ty fotoam-pivavana ity. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Tsy miova Andriamanitra ray. Dieu le Père ne change Tsy pas. miova Jesosy Kristy. Jésus-Christ ne change Tsy pas. miova ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu ne change Tsy pas. miova ny fanahy masina. Le Saint-Esprit ne change pas. Tsy miova ny fahefana zay efa nomen'Andriamanitra atsika. La puissance que Dieu nous a donnée ne change pas. Zay rehetra mino Jesosy ny anarana. Tous ceux qui croient en Jésus et en son Zay rehetra nom, vonona ampiasa ny anaran'i Jesosy. tous ceux qui sont prêts à utiliser le nom Na de iza na iza Jésus, zany olo zany qui que ce soit, dia irotsaka ny setra fiainan'Andriamanitra dia hanao zavatra lehibe eo aminy. Dieu va intervenir dans sa vie et va faire de grandes choses dans sa vie. Andao ary tsika rehetra hanao pratika amin'ity androandroany ity. Aujourd'hui, allons tous ensemble. Ianareo any atokantrano any akio dia aoka hanao pratika tahaka na eto. Vous tous aussi qui êtes en ligne, faites comme nous. Inona ny aretina misy eo fiainanareo amin'izao olo izao? Quelle est la maladie que vous avez dans votre vie maintenant? Manahoana sy manao ahoana ny eran'izany aretina izany? Quelle que soit la puissance de cette maladie, Raha mino a Jesosy ny anarany ianareo, si vous croyez en Jésus et en son nom, ary raha piasa ny anaran'i Jesosy amin'ny finoana ianareo, et si vous utilisez le nom de Jésus avec foi, ka ho teneninareo le retina hoe ry aretina cancer miala amiko anao amin'ny anaran'i Jesosy. et que vous commandez à la maladie, cancer, quitte au nom de Jésus, Ry aretina mitondra fifitosana miala amiko amin'ny anaran'i Jesosy. maladie qui emmène l'enflure, part au nom de Jésus. Rehefa hiteny an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ianareo dia hiala io aretina io. Quand vous allez dire ça au nom de Jésus, cette maladie va partir. Androany zany zao ho sitrana daholo ianareo rehetra zay marary toka eto. Et donc aujourd'hui, vous tous qui êtes malades, vous serez guéris. Tataka ny ahoana ihany koa ny herina fanaratsy zay nidomina tao fiainanao hatramin'izay. Quelle est la puissance des esprits mauvais qui ont dominé dans ta vie depuis toujours? Matetika mantsy io olana tsy mety voavaha io dia devolony ao ambadika. Parce que souvent, ces problèmes qui ne peuvent pas être résolus, c'est le diable qui est derrière. Matetika io fiainana tsy mandeha amin'ny zelona io devolony manao sakana. Parfois, cette vie qui ne va pas comme il faut, c'est le diable qui fait un obstacle. Tian'Andriamanitra ho foanana nefa ny fisian'izany eo amin'ny fiainanao amin'ity androandroany ity. Dieu veut annuler tout ça dans ta vie aujourd'hui. Noho izany mino an Jesosy ny anarany ianao. C'est pourquoi crois en Jésus et en son nom. Dia andaontsika rehetra ampiasa ny anaran'i Jesosy ka hiteny hoe rehefa na ratsy mitondra olana, rehefa na ratsy tako zao na toy zao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Allons tous utiliser le nom de Jésus et commander esprit mauvais qui apporte des problèmes, quittez ma vie au nom de Jésus. Ary afaka mitodika any amin'ny tokantrano misy anao ianao. Et tu peux te tourner vers ton foyer Dia avy eto anao no miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny varavaran'ny tranonay ny devolim-panao sakana mba tokany tsy ho tahiny. et d'ici tu peux commander quitter de ma maison le démon qui font des obstacles. Afaka eto anao afaka hiteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy misy fitahiana sy fahasoavana ao an-tokantranonay. À partir d'ici, tu peux dire au nom de Jésus qu'il y ait une bénédiction dans mon foyer. Raha vao mampiasa an Jesosy ny anarany ianao dia araka ilay nambarako teo hoe ho hitanao ny asa lehibe sy magaga ataon'ny Andriamanitra amin'ny fiainanao. Si tu utilises le nom de Jésus, tu vas voir le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Tsy maintsy manaiky antsika hoy ny voalasan'ny Baiboly ny fanaratsy noho ny amin'ny Jesosy ny anarany. La Bible dit que les esprits mauvais doivent nous être soumis au nom de Jésus. Angatana ary tsika rehetra mba hitsangana amin'ny toerana misy atsika. Je vous invite à vous lever de votre place. Dia voalohany aloha dia amafiso ny fononao an Jesosy. Premièrement, renforce ta foi en Jésus. Fa izy tokoa no zanak'Andriamanitra, izy no mpamonjy ity izao tontolo izao ity. Parce qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde. Ary androany dia mino ianao fa efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Aujourd'hui, crois que Jésus était mort à la croix Ary raisy Jesosy hiditra ao anatinao. et reçois Jésus en toi. Mila manana Jesosy ao anatinao ianao. Tu dois avoir Jésus en toi. Petera sy Jaona zao voalazany fa manana Jesosy. Il est écrit que Pierre et Jean avaient Jésus.
zany no antony atokasin'ny teny hoe tsy manana volafotsy na volamena omena anao zahay fa zay anananay mena ianao. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mila manana Jesosy sika rehetra toka eto. Nous devons avoir Jésus, nous tous qui sommes ici. Aorinan'izay dia ampiasao ny anaran'i Jesosy. Après ça, utilise le nom de Jésus. Dia arak'ilay ohatra nomeko anareo teo, Et comme l'exemple que je vous ai donné, teneny ny aretina hialo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. commande à la maladie de te quitter au nom de Jésus. Teneny ny fanahy mafarofy hiala aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Commande à l'esprit d'infirmité de te quitter au nom de Jésus. Roay hiala eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy ireo devoly fotrin'ny olana. Chasse les démons qui sont la source des problèmes. Ary afaka ampiasainao ihany koa ny anaran'i Jesosy ka hiteny ianao hoe misy fitahiana ao atokantranonay. Et tu peux aussi utiliser le nom de Jésus si tu veux dire qu'il y ait une bénédiction dans mon foyer. Lay Kolosaina toko fahatelo dia fito amby folo mihitsy no ampiarintsika io. Nous allons vraiment utiliser Colossiens chapitre 3 verset 17. Ampiasa ny anaran'i Jesosy amin'ny lafin-javatra rehetra isika. Nous allons utiliser le nom de Jésus dans tous les domaines. Voaranareo ve niavatra tompoko? Est-ce que vous avez reçu ce message? Andao tonga dia hivavaka arak'izay nambarako izay tsika rehetra. Allons prier comme je vous l'ai dit tout Fa à rehefa l'heure. avy eo za manokana hivavako anareo ampiasa ny anaran'i Jesosy. Tout à l'heure, moi personnellement, je vais prier pour vous en utilisant le nom de Jésus. Ianareo no tokantrano ihany koa dia arak'izay mihitsy aoko ny fiainanareo. Vous tous aussi qui êtes à la maison, faites de même. Andao hivavaka tsika rehetra tompoko. Nous allons prier. Samy manokatra mivavana izy. Ouvrez votre bouche. Tena mivavaha amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur. Miverena amin'Andriamanitra. Reviens à Dieu. Mino a Jesosy. Crois en Jésus. Raisy izy ho ao anatinao. Reçois-le en toi. Ampiasao ny anarany rehefa avy eo. Utilise le nom de Jésus. Teneny izay tianao tenenina amin'ny anaran'i Jesosy. Exprime-toi et dis-lui ce que tu Fa raha veux. vao manonona ny anaran'i Jesosy anao dia hiasa eo aminao Andriamanitra. Quand tu utilises le nom de Jésus, Dieu va agir dans ta Samy vie. mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Prie de tout ton cœur. Atsakany ny tananao dia ataovy mivavaka. Lève tes mains et fais la prière. Toy izy mivavaka tompoko ao. Continue à prier. Samy mivavaka. Priez au nom de Jésus. Rehefa avy nandray an'i Jesosy Kristy ianao Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, ary manam-pinoana fa efa tafiditra ao anatinao Jesosy quand tu as la foi que Jésus est entré en toi, dia ampiasao ny anaran'i Jesosy ho fanasitranana ny aretinao. utilise le nom de Jésus pour la guérison de tes maladies. Ampiasao ny anaran'i Jesosy ho fandroanao andrefana ratsy amin'ny karazana. Utilise le nom de Jésus pour t'opposer aux esprits mauvais. Ampiasao ny anaran'i Jesosy mba hampiala an'ireo fanaratsy any amin'ny tokantrano misy anao any. Utilise le nom de Jésus pour que les esprits mauvais quittent ta maison. Ampiaro amin'ny finoana zany rehetra rehetra zany. Applique tout ça avec foi. Manginy isika rehetra Gardons le silence. apetrao amin'ny faritra misy marary anao ny tanana.
Mets ta main là où tu as mal. ho anareo izay ny tokantrano any Vous qui êtes en ligne, manaraka zao fotoam-pivavana izao vous qui suivez ce culte, afaka misitrana ianao raha marary vous pouvez être guéri si vous êtes satria ho malade. ampiasaiko ny anaran'i jesosy Parce que je vais utiliser le nom de Jésus. na ampiasain'ny petera sy jauna ny anaran'i jesosy ho fanasitranana sy ho fanafana n'ilay lehilahy malemy dia nanan-kery avy hatrany Pierre et Jean ont utilisé le nom de Jésus pour guérir le boiteux et il était guéri immédiatement. mino an jesosy ny anarany ianareo Croyez en Jésus et en son nom. apetrao amin'ny fatra misy marary amin'ny tanana Mets ta main là où tu as mal. na apetrao amin'ny fonao Mets ta main ou sur le cœur. amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mandidy ny fanahy mahafarofy rehetra aho je commande aux esprits d'infirmité, na inona karazana fanahy mahafarosy quel que soit l'esprit d'infirmité nitondra retina tamin'ny reto olony reto qui apporte la maladie sur ces personnes, miala amin'ny anaran'i jesosy quittez au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i jesosy Quittez au nom de Jésus. sitrangoko amin'ny anaran'i jesosy zay rehetra marary tonga eto Je guéris au nom de Jésus tous les malades qui sont ici. le voloko amin'ny anaran'i jesosy ny aretina Je brise au nom de Jésus les maladies. foalako amin'ny anaran'i jesosy ny aretina J'annule au nom de Jésus les maladies. na aretina ny vatatenan'ny olona Que ce soit les maladies qui sont dans le na corps, aretina eo amin'ny tovy que ce soit les maladies qui sont... esorina amin'ny anaran'i jesosy Je les chasse au nom de Jésus. hatrany atokantrano any Vous qui êtes en ligne, zay rehetra marary vous qui êtes malade, marary ambony farafara si tu es malade sur le lit, sitrana amin'ny anaran'i tu jesosy es guéri au nom de Jésus. sitrana amin'ny anaran'i Tu es jesosy guéri au nom de Jésus. ry olona malemy mitsakana amin'ny anaran'i jesosy Les boiteux, levez-vous au nom de Jésus. ry olona malemy mitsakana amin'ny anaran'i jesosy Les boiteux, levez-vous au nom de Jésus. mandidy anareo ihany ko ry fanaratsy mpitondra olana Je vous commande aussi, vous les esprits mauvais qui apportez resiko des amin'ny anaran'i problèmes, jesosy ianareo vous êtes vaincus au nom de Jésus. koa dia miala ry devoly mpitondra olana Partez au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i jesosy Quittez au nom de Jésus. mendrika no vonjena ny olona rehetra tonga eto Les personnes qui sont venues ici méritent satria d'être mino an sauvées jesosy ny anarany izahay parce qu'ils croient en Jésus et en son nom. resy ny devoly mpitondra olana Le diable est vaincu. ary tonoko amin'ny anaran'i jesosy Et je déclare au nom de misy Jésus fitahina qu'il y ait la bénédiction. misy fahasoavana Qu'il y ait la bénédiction. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de ho Jésus, tonga ho afandresena ny olona les gens seront dans la victoire. misaotra andriamanitra raitsy to Merci Dieu Tout-Puissant. misaotra ny amin'ny hetsika lehibe ataonao sahady Merci pour ce que tu es en train de no faire hamarinao ny déjà. vavaka nataoko teo Tu confirmes la prière que je no fais. hamarinao ny toroteniny nataoko teo Tu confirmes le message que j'ai satria avy any donné. aminao raha teo izany Parce que cela vient de toi. misaotra raiky malala Merci Père. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amen Amen. samiara maka toerantsika Vous pouvez prendre place. dia afaka mitsapa ny aretinao ianao zay marary Tu peux sentir ta maladie, toi qui étais malade. ho anareo izay ny tokantrano any Vous qui êtes en ligne, tsapao ny tenanareo fa sitrana ianao touchez votre corps et voyez si vous êtes tsy guéri. misy makakatsitranga rehefa mino an jesosy ny anarany isika Il n'y a pas de miracle qui ne peut pas se réaliser quand nous croyons en Jésus et en son nom. ary tsy misy fanasitranana tsisy eo rehefa mampiasa ny anaran'i jesosy isika Il n'y a pas de guérison qui ne peut pas se réaliser quand nous utilisons le nom de Jésus. manomboka androany dia aoka anao etsika amin'ny anaran'i jesosy hatrany hatrany anao À partir d'aujourd'hui, utilise toujours le nom de Jésus. ombanao jesosy Jésus est avec toi. ombanao andriamanitra tsy to Dieu Tout-Puissant est zay avec rehetra mety toi. angatako iteka mafy be Ceux qui croient, acclamez le Seigneur. alleloia Alléluia. dia safady mba tsapokely ny tenanareo anareo zay narary Touchez votre corps, vous qui étiez malade. nisy fifotoza veto amin'ny kibonao tao Est-ce qu'il y a une enflure sur ton ventre? tsy afaka niolika avianao fa narary be Tu ne pouvais pas te pencher parce que tu avais mal. izy aminareo tonga eto izy natsapa fa tena sitrana ianao amin'izao fotoana izao Qui parmi vous sent vraiment que vous êtes guéri? tamin'ny fotoam-pivavana talohany zao dirantsika izao Pendant le culte qu'il y avait avant ce culte-ci, le fotoam-pivavana hiditra tamin'ny eniny le culte de la semaine dernière, nisy vehivavy anankiray narary be mihitsy ny masony efa ela il y avait une femme qui avait très mal aux yeux tena depuis longtemps. mangifiry be mihitsy ilay masony C'était vraiment très douloureux ary misy toana tsy mahita ho azy izy eo ampipetrahana eo et parfois elle n'arrivait même plus à voir. kanefa rehefa nampiasainy any anaran'i jesosy
tetsolo vavolombela teto izy fa sitrana. Et pourtant, quand on a utilisé le nom de Jésus, elle Yo- a rendu témoignage qu'elle était guérie. Iotra lavitra n'izany no ataon'Andriamanitra ny fiainanao androany. Dieu va faire davantage dans ta vie aujourd'hui. Izy aminareo matsapa-tena fa sitrana izy ome voninahitra Andriamanitra. Qui parmi vous, sans qu'il est guéri, donnez gloire à Dieu? Atsaka ny tana misy olona roa telo Levez les mains, il y a Efatra 2, dimy. 3, 4, 5 vetivety hoe personnes. nary manankatanandreo mba maroso ty aloana hoe Venez devant. Alléluia. Tonga dia teneny mivantana izy tsy asiany resaka lavabe. Inona no nararanao teo? Narary ato dia herinandro maira zegny kohaka be dia marary ny tratrako vao niditra teo na ny toritenin'ny pastera teo dia ny naivana ny naivona le rehetra sitrana zo zahako. Tsy verina aminao tsoa zany mahazo toerana. Ny nga zany tegna marary ny sofoka ke mikohaka be ke mifafahan'ny paskeko paske zay magna koa zay marary karika koa ke magna koa ke sikana ke koa ke magna Dia koa matoky ny tompo fa tsy verina aminao mitsony zany a. Nahatra ao an'Andriamanitra tompo fa isaky ny ririna ohatra ao dia nitendako misy alergia verina foana fa atao Dia manao fisehoana. tonga dia tsy mahatelindrora mihitsy na androany andeha hivavaka ary tsy nahatelindrora Ianao tonga teo zany mbola narary. tena mbola marary Zao zany manao ahoana fatsapanao zao azy. tena eny koa misy zavatra miongotra mihitsiny Dia raina ny tompo mahazo toerana. Tao mafy ny tekitsika rehetra e. Acclamez fort. Ay, tokony nadika kely izy fa za ihany koa mivariana beko. Le farany teo ary tantarao. Les personnes qui étaient là tout à l'heure, ils avaient beaucoup toussé, ils avaient une maladie cardiaque et Dieu les a guéris. Tao mitenda ny narary, allergique. Elle a fait une allergie, elle avait mal à la gorge. Narary loha, Maninona? narary loha Lohanao narary. tamin'ny zoma. Dia zao manao ahoana? Amin'izao salama tsara zao ka, eo tsy marary. Tsy hainao marary intsony. Eh, Il a fait mal à la tête depuis vendredi et Sauce maintenant en il a Jesus plus mal. Christi. Gloire à Jésus. Inona ny narary anao teo? Tsy matiky atompo dia nandeha nakaty tamin'ny maraina zany dia mbola sepitra dia rehefa mivavaka pastera teo voninahitra ho an'i Jesosy fa Tsy verina aminao intsony eo aretina io amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Elle est asthmatique et ce matin elle n'arrivait pas à respirer et pendant la prière elle était guérie. Amen. moa zany efa narary be tsy maly navesatra be mihitsy dia mbola nivavaka tamin'ny maraina tonga teo mbola fampanina dia voninahitra ho an'i Jesosy fa sitrana tao anatin'ilay vavaka teo. Il a fait très mal à la tête et pendant la prière il était guéri. voninahitra ho an'Andriamanitra. Za zany nalatana trano ty tongotra zany marabe ato ny hala zany faladiko Nararina ny an-tongotrao. ohatrany hoe misy zavatra manana zany zany amin'ny volo-tongotrao dia amin'ny ala zany tsy matory fa mana teny aby ohatrany hoe tady amoronana zany foana le izy dia za zany tonga teto dia mivavaka teo pastera zany dia mivavaka dia zay zao atseniko manateny Ianao tonga teo mbola narary. mbola narary za tonga teo dia zay zao Zao tsy marary intsony. Il a fait très mal aux pieds et c'était très douloureux dans ses talons et pendant la prière la douleur est partie. Inona no nataon'i Jesosy taminao? nataon'i Jesosy tamiko dia manana olana izahay anaty liara babako misy amboripolisy dia tonga tato izany babaka dia naheny vaovao za fafototra izy. Fampirampon'Andriamanitra eo amin'ity vehivavy ity. Tinonona ny anaran'i Jesosy ho tanteraka faniriana. Namelaneloko ny ray ny Andriamanitra. Tanteraka faniriana. Tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tao azy. Teka mafo an'i Jesosy isika. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Acclamez plus fort. Alléluia. Alléluia. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra. À Dieu seul soit la gloire. Andao mbola anao hira anankiray am-pifaliana isika rehetra am-piatsanganana. Nous allons faire un louange en nous levant. Dia asafa tompoko. Le raky dehibe zany tokony efa naverintsika fa tsy voalazako teo. Andao tanterantsika ny famerenany raky dehibe ao anatin'izao hira iarahantsika midera sy mame voninahitra an'Andriamanitra zao. Tonga dia mandroso
ianareo mpanaty rakitra hitondra anaty rakidehibe. Nous allons collecter l'enveloppe spéciale pendant les louanges. Nous pouvons prendre nos places. Nous allons clore le culte auquel Dieu nous a dirigés. Nous devons tous revenir pour assister au deuxième culte de cet après-midi. Le culte sera dirigé par Pasteur Lalaine. Et le second culte sera dirigé par Pasteur Émile. Je suis sûre que tout ce que tu n'as pas encore reçu ce matin, en ce moment, Dieu a déjà réservé pour te le donner, soit
durant le premier ou le second dia culte. hivavaka saotra n'andriamanitra isika. Nous allons prier. Ry tompoandriamanitra raha ny malala masa zay ny an-danitra. Notre Père céleste, Misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. nous te remercions infiniment au nom de Jésus, Fa nanatrika teto ianao androany. car tu étais présent parmi nous. Ary ny tamanokana zao fampompivavahana izao. Et tu as béni spécialement ce culte de ce matin. Mino zahay Nous croyons, Seigneur, fa zay rehetra mino an'i Jesosy ny anarany. que tous ceux qui croient en Jésus et en son nom, Zay rehetra mpiasa ny anaran'i Jesosy que tous ceux qui se serviront du nom de Jésus, dia anehoanao Andriamanitra amahandriamanitra anao. tu te manifesteras sur eux. Ahita fagagana izahay. Ils verront des miracles. Ahita fagagana izahay. Nous verrons aussi des miracles. Misaotra Andriamanitra Merci, mon amin'ny Dieu. anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Teka mafantoby isika.